Razafindrakoto Mamirina Yves Aubry no hitondra ny commune ambanivohitra Belobak. Izy no PDS no tendreny fitondram-panjakana miaraka amin'ireo lefiny roa. Natao tamin'ny faraika amby roapolo ny volana jiona teny amin'ny lapantanànan'ny Belobak ny lanonam-pamindrampahefana sy famindrampitantanana teo aminy sy ny lefitra voalohany ben'ny tanàna izay nitantana vonjimaiky ity commune ity. Izaho Fidemia Frogemarka lehibe district Manjamba faharoa dia arak'ilay ipitotana novangina teo dia manolotra sy mametaka aminao ity marika izay ahafahanao manatanteraka ihany koa sady marika mahaben'ny tanàna manatanteraka ny asan'ny ben'ny tanàna eto anivon'ny commune ambanivohitra Belobak. Lahara-pahamehany ny famahana ny olana eo amin'ny resaka karama sy ny ady tany. Ny lahara-pahamehana tatato moa izay tato amin'ny commune Belobak somary sahisairana karama-piasa dia tenanay moa zany fisaorana be dia be eo mamoany tondra fanjakana namenay ny fitantanana commune ka ho reglena faran'izay aingana ny karama-piasa dia manaraka an'izay ny fitohizany ny tenako moko tato ihany no ny asa dia efa nisy programme an'asa fampandrosoana tato dia ny ezana zany hanohin'io programme an'asa io momba ny aditany zay tena mampalaza ny Belobak zay ka amin'izao zany no ny fisian'ilay projet transparency international dia za tsy miteny hoe foana ny aditany fa ampihana azy kokoa zany satria efa manomboka ny agent recensaire. Mijanona amin'ny toerany ny mpanolontsaina munisipaly ao amin'ny commune ny Belobak fa ireo bentanana lefitra kosa dia tsy misy tafajanona. Inona ary ny asan'ireo délégation ireo? Mazava azy ireo délégation manokana ireo dia manatanteraka ny asany mpanatanteraka eo anivon'ny commune fa mijanona ihany kosa nefa ny mpanolontsaina izay olom-boafidy manatanteraka ny asany mampanolontsaina azy. Raha fehezina zany dia ny asany ben'ny tanàna feno tanteraka no tanterahan'ireo PDS na délégation manokana izay napetraka izay miisa 3 izy ireo dia eo moa ny filoha dia eo ny lefitra voalohany délégation manokana dia eo ny lefitra faharoa ny filohan'ny délégation manokana.